Mankasitraka antsika rehetra anatokatrano indray ny tenako tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao avy hatrany dia eo amin'ny sehatra politika no entiko isantarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Namoaka ny voka-pifidianana Vonjomaika tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina famerenana ny sampana misarana ny fikarakarana ny voka-pifidianana Sadira Antananarivo tamin'ity androany ity. Alors avy hatrany ny andindiny mahakasika an'izay miaraka amin'ny Volaravoa sy Tsirira Kotorson. Ny atokery vavaon'ny Madagasikara HVM no voalohany ary nahazo salanisa 7,300 amin'ny fifidianana tanàna sy mpanolo-tsaina famerenana tao amin'ny commune ambanivohitra Antakavana distrikna Ankazobe. Ny tsy miankina avy voam-pivoarana nahazo isam-bato eny amin'ny 30,100 ny voalohany tao amin'ny commune Laroby distrikna Manjakandriana ary vokatra Vonjomaika navoaka ny sampana misana fikarakarana amin'ny voka-pifidianana Sadira Antananarivo. Larobe Manjakandriana isan'ny conseiller misy 5 inscrit 8345 ny votant 3367 ny vato maty sy ny vato fotsy raika amin'ny 20 na 2,41%, ny vato manakely 3286 na 97,59%, ny tapavitya 0,35%, vato azon'ny antoko-bavana 0,79%, vato azon'ny avy-pivoarana 1185 na 36,06%, vato azon'ny tim 127 3,86%, vato azon'ny Mapara 1072 32,62%, vato azon'ny HVM 723 22%, vato azon'ny IMMA 153 4,66%. Nosy filohan'ny Sadira Antananarivo Martin Andriamanantena-Soa fa nizotra tao anatin'ny filaminana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina famerenana teo anivon'ny commune roa dia Laroby Manjakandriana sy Antakavana Ankazobe. No mariany teo anivon'ny Sadira Antananarivo fa nisany tsy fahatombanana tamin'ny fanaovana tovana ny lisy-pifidianana tao amin'ny bureau fandatsambato iray tao amin'ny EPP Ambatoarana ny commune Antakavana. Ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana no manana fahefana napaka momba ny fanafoanam-bato na tsy. Io fitsarana io ihany koa no mamoaka amin'ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina.